be mpitsiriritra manerana an'izao tontolo izao ny harembe voajanahary ananan'i Madagasikara, anisan'izany ny gidro na ny varika. Varika ireo no antsoiko hoe gisa manatody volamena izay ampiova ary afaka anovo ny farim-piainan'ny malagasy. Mbola maro ireo tsindry tsy ampiheverana miteraka ny fahampitehana, ahina ho lany tamingana miaraka amin'ny ala izay toeram-ponenan'ny varika. Tany hafa any no mitsofoka ao na fokotany izay efa tsisy le ala no mitsofoka ao mitrandraka azy. Manapitrotraka ny firongatry ny fifindramonina manodidina ny faritra rovana izay manome vahana ny fiazana. Reo zegny midriky tsikelikely, ia midriky boka andrefa agny reo lana même kisaka. Misy ny lalàna saingy mbola maivana ny fampiarana azy. Misy olona koa zegny bebe vola, dia toagnany vola izy ihany dia afaka memempona, lasa zay aty zegny lasa kisasin'ilay olo zegny mampanahirana. Marefo ariaran'ny tsindry ihany koa ny mpiaro tontolo iainana. Kanefa rehefa tsy matanjaka ireo olo ireo rehefa tsy mianazy ny fahefana satria ny olona mamono an'ilay bibiny ohatra ny tany an-dasy be olona manana basy. Manoloan'izany mampitovy fijery sy fomba fiasa amin'ny fampiarana ny lalàna ny mpisehatra isan-tsokajiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Satria fa nomena izay fahalalana ny fampizarana izay tokony ilaina rehetra amin'ny fanaovana toy zany dia tsy manomboka zao zany dia ho mora aminay satria fanananay daholo ny fitaovana rehetra. SOS Les Murs fanadihadiana momba ireo tsindry sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny asa fiarovana ny varika, natao tany amin'ny faritra rovana, Analamimerana, Andrafiamena ary Ambohitra Antsinga, Montagne des Français, faritra Idiana. Tsy mitsaha mitombo isan'ny karazana varika eto Madagasikara, tafiditra anatin'ny lisitra menan'ny vondrona iraisam-pirenena misahana amin'ny fiarovana ny biby sy ny zava-manan'aina aina olona tamingana na ny UICN. Ho anay manatrika ireny fionambe iraisam-pirenena ireny dia andeha tokony hoe famenarana ihany satria fantatry ny olona ny vola omenan'ny Madagasikara kanefa fantatry ny olona koa ny vokatra misy eto amintsika. Menatra ihany satria misy ireo firenena toa ny Brésil ohatra raha tsy hanonona afa-tsy Brésil nanana ihany koa zareo ireo natahorana olany tamingana fa isaky ny fivoriana ohatra tany Japon dia mitsangana mihitsy ndrareo miteny hoe tsy hoay ao ny anay fa efa voarinay tsy atahorana intsony. Ny antsika malagasy indray indrisy fa ohatrany hoe reto ny anay fa tsy voarinay ary miovaova foana ireo biby tsy voary ireo. Isan'izany ny karazan-gidro miisa 4 tsy hita raha tsy any amin'ny faritra avaratra Madagasikara: ny akomba-joby, akomba mavo, ayay ary ny lepilemur de safari. Tsindry voalohany mandripaka ny varika ny fahampitihan'ny ala izay toeram-ponenany. Endrika roa nosehon'izany raha ny hita tao Ambohitra Antsinga, Montagne des Français, faritra rovana iray miorona eo atsinanan'ny renivohitra Antsiranana. Ny mikasika ny défrichement sy ny charbonnage zany tena destruction massive na superficie lehibe, fa ny coupe illicite kosa nefa amin'ny hoe essence ligneuse lehibe anazy dia miteraka karazana fragmentation anatin'ny aire protégée ka mahatonga fitsotokotokony faritra rovana. Mbola mitohy ny fikapana hazo. Karazan-kakazo ataondreo zegny ato voalohany palsandra, hazomena, varoala, boka eo tembariky. Le kakazo menamena nofony mahiriry boadira zegny fatrandrandreo somotsoy regny. Toy izany koa ny fanaovana charbon anaty faritra rovana. Tsy fatina charbon zao hitantsika ambony io. Zao zavatra zao
mety mbola niasa teto mihitsy zagny le olo zagny androany teo fa mety nahitatsika izy de nilefa tanao re mahery saribon kazomako zavatra ohatran'izao zany zao hitanareo de inona zao fipetraka ataonareo misy zavatra io zany zao magnano rapport ya any Andrafimena indray faritra rovana any amin'ny 270 kilometatra atsimo atsinanan'ny Antsiranana ao anatin'ny commune Nivorano ny fikapana hazo tsy ara-dalàna ary ny afo ireo ny fahavalony ala sy andarovana tomobily fo izy ty fa noho ny olo mivezivezy amin'ny lalana ty fa namana tsy la tony lalabe route nationale fo izy ty avy ny avy agny magnagny avy ny vaty magnagny tsy tapakosanandro lalana ty tsy amizay na vian'le olo nametaka le moro tao fa ndraiky hay fo izy fa moro napetaka n'olo izy fa ny antony tsy etsy akoatra ny fahapotehan'ny ala izay toeram-ponenana voajanahary any Varika dia mbola misy ihany koa ny fihazana any anaty faritra rovana toy ny tranga iray farany izay hita tany amin'ny faritra rovana Ambohitra Tsingy Montagne des Français. Nisy le mur anankidimy le mur coronatus zany efa nisy collier zay arahana miasa amin'ny MPP no tsy hita ihany koa fa tsy fantatra hoe natao consommation va izy ireo sa braconnage. Nanatry maso mivantana izany Aubin, agent de conservation ao amin'ny MPP. Montagne des Français zagny tamin'ny week-end avant Pentecôte teo vendredi zagny natsikatra zagny ngitane hoe tsy hita zagny le biby dimy valo izy ireo miaraka agnatin'ny groupe dimy zagny tonga de tsy hita vendredi de zay ma hoe nieritreritra hoe sody mba nisaraka ary le groupe nefa zagny rehefa niverifiegna zagny mardi après Pentecôte niverifiegna le izy hoe tonga de collier raiky tapaka eo ambony tany hita teo dikan'izagny le biby telo le sisa tavela hita misy collier roa mbola mandeha agny tamin'le biby dimy mitondra collier raiky amin'le biby dimy reo mitondra collier le collier tapaka teo ambony tany teo tsapa zagny fa le olona tsy tratra fa le biby zagny tsy hita jusqu'à zao de azo lazaigny ngambany hoe nisy naka zagny le biby. Olana iray mbola manampitrotraka ihany koa ny fitombony mpifindramonina izay mivelona amin'ireo ariana voajanahary ao anatin'ny faritra rovana. Rano besika zao raisiko ohatra dia ireo mpagnano volamena zay mialavilavitra nefa tsy mahita volamena ao noho ny tsy fisiam-bola no idirandreo ao anatiny ao. Tsy miatraraka ny tokony ho izy ny lalàna izay tokony amaizana ireo mpandika lalàna anatin'ny faritra rovana. Tokony ampiarina zagny le lalàna hoe olona ty nanao an'izao tokony ampianarana aminazy zagny le lalàna fa ny manahirana zagny zava-misy hoe araka le teny matetiky foentsika fogna ataon'ny olo maventy Antananarivo agny hoe ny olona mamono akoho mba ho izy manao an'izao zany tsika ty ohatrany hoe votsovotsotra ihany zay ngambany hoe mbola hoe misy aty zay maro zagny tratra hita fa hoe mivotsotra. Loza mitatao an'ireo mpiaro tontolo iainana eny fotony anefa zany. Raha fa misy olo zegny manao zegny le zavatra grave be agny avy aminay aty le tatry de mandeha amin'ny eaux et forêt de mandeha le olona azonay de mandeha amin'ny eaux et forêt mandeha amin'ny gendaro raha fa lasanao amin'ny eaux et forêt le tatitra sy ny olona zay fanany miverina aty de afarany zegny le olona afaka ray andro any efa mivoaka lasa mody amin'ny toerana misy anazy. Mety hatramanaina ny fandrahonana no ny heritsy mitovy. Le olona mpiaza biby manam-bola manana basy tsy afa manoatra le fokon'olona na de teanao asa ifiarovana ihany ary zay mahatsapa fa tena misy fokon'olona raha ijerytsika amin'ny faritra maro ary misy amin'ny faritra avaratra ny asa tamin'ny faritra avaratra zay nandrisany 5 taona tena afaka miasa le olona afaka manao zavatra le olona sangy tsy afa manoatra izy noho ny tsy fisin'ny fitaovana ary noho le mpiavy mahery loatra kanefa le mpiavy ohatrany tsy misy lalàna loatra mifehy azy na mametraka azy ao anatin'ny fiarahamonina ka manjary tokony ho fanampiana le mpiavy manjary lasa olana anankiray indray mipetraka amin'ireo vondron'olona fotony. Anisan'ny mahatonga ny olona voaroroy ahazo fahafahana ny tsy fahampiany pirofo sy ny tsy fisiany vavolombelona. Ny zavatra hita nefa eny ifotony eny malegny zany ny olona hijoro vavolombelona raha vao mandeha mijotso manao tourné agny ianao magnotany hoe iza no namono ty akomba ty fa volovolon'izy ty le hita marititeo tsy hainay vokatra zany tsindry rehetra zany miteno azy ny tarehimarika. Amin'ny taona 2014 dia nahatratra
efatra amby sivifolo isanjato raha atao isanjato zany a nivarika natahorana olanytamingana raha nanao ny atrikasa farany teo ny UICN zay nivondronan'ireo mpikaroka ho aneran-tany a manampahaizana momba varika dia nitombo a satria lasa 5% am'ireo 12% fantatra no atahorana olanytamingana nivarika eto Madagasikara. Efa taona maro no nisy ny fandarana asa fananganana faritra rovana eto Madagasikara, indrindra ny fiarovana ny varika malagasy. Tany amin'ny taona 1970 ao no nanomboka amin'izay zany fikambanana maro isan-karazany ary nanomboka teo ihany koa ny voka-pikarohana satria tany am-Pendohana dia nieritreretina hoe 50 karazana ny varika. Ankehitriny no ny firoborobon'ny fikarohana dia fantatra fa efa any amin'ny 12% ihany zay heverina fa mbola isy ihany mbola ambony mbola tsy fantatra amin'izao fotoan'izao mbola hitombo io valoko tsy miteny amin'izao fotoan'izao fa mbola hitombo io. Ray amin'ireo nitetika asa SOS Les Murs toanany UICN Suisse tamin'ity taona 2012 ity tanterahan'ny Alliance Voargasy ary miara-miombonantoka amin'ny SAGE ny ONG Fanamby, ny GERP, ny AGE ary ny MNP. Ny tetikasa vonjeny akoho na ny SOS Les Murs zay tanterahana ty amin'ny faritry ny Dialadana dia misy lafinjavatra anankitelo lehibe. Ny voalohany dia ny fanentanana ny olona sy fampianarana ny olona mba hiaro reny biby reny amin'ny tombotsoa entiny amin'ny lafiny ara-tsosialy, ara-ekônomika, ara-kulturara ary ara-tontolo iainana. Ny faharoa dia miresaka fampiarana ny lalàna. Ny fahatelo farany zany amin'izao tanjo zao dia le fanatsarana ny paikady sy ny ataontsika hoe rafitra fiarovana an'ireo kombo ireo zany any amin'ireo faritra arovan'ireo. Androany koa zany dia misy le ataontsika hoe fanaovana saritany ny faharobonana, zany hoe le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe cartographie participative. Izy io ndray zany dia fanaovana tombanezaka ireo le faritra zay arovana tsirairay ireo zany hoe aiza mbola misy ala tokony arovana, aiza mbola misy an'ireny akomba tokony arovana ireny, aiza daholo misy tindra toy ny hoe fanapahana afitsy ara-dalàna na ataontsika hoe fitrandrahana reny ankiboan-tany na koa misy mihitsy le ataontsika hoe fisanamborana an'ireny akombo ireny finanana ny nofony zany. Tanjona ny fampitoviana ny fomba fiasa amin'ny fampiarana ny lalàna. Fa tsy ampy ny porofo aleo ozy ny lalàna mamela ny olona mety navandoza toy zay hanasazy olona tsy meloka. Ka rehefa tsy ampy zany ny porofo ataotsika no apetraka atsika anatin'ny dossier no maromarona fa rehefa ho afaky ny fokotsarenany. Arahana fampiarana avy hatrany zany. Ka raha ny fanaovana PV manomboka zao satria fa nomena zay fahalalana ny fampizarana zay ny tompony ilaina rehetra amin'ny fanaovana PV zany dia tsy manomboka zao zany dia mora aminay satria fanananay daholo ny fitaovana rehetra. Ny ireo mpiantsehatra zay maro nantsona tamin'le atrikasa zany dia efa mitovitovy ny tady dokanga ankehitriny amin'ny fampiarana an'le lalàna. Zany hoe raha taloha raha misy ny interprétation samihafa amin'ny gendarme sy ny greffe sy ny amin'ny tribunal ankehitriny efa misy maromaritra iraisany hoe raha ity le texte ity zany ny zavatra ampiarina araka ny tokony misy. Eo koa ny famaritana mazava ny andraikitry ny mpisehatra isan-tsokajiny. Zay zany mieritreritra hoe fa zay ONG dia mpitory. Zay zao ny navitra hoe afaka mitory olona rehetrarehetra mampitantana zay magestionnaire zay aiza en tant que domaine privé de l'État zany ny protégé dia ny DREF no mitory. Ka raha ohatra zany misy zavatra tranga hitanay any dia afaka manatona direct ny OPJ zay misy akaiky indrindra zay dia rehefa avy eo manao poursuite izy igny au niveau ny DREF fa ny DREF no mitondra anazy eo anivony fitsarana. Amafisana mifanaraka amin'izany ny fanentanana ny mponina eny fotony. Zany mpanao gazety amin'ny mahatetezana antsika mampitohy ny zareo teknisiana mahafeny mbahay lalàna
sy ny teknisiany samihafa tsika no tetezana mampitaniny any amin'ny vahoaka sy ny olo-pirenena tsirairay avy. Napetraka ihany koa ny laharan'ny telefônina 270 ahafahana miantso sy mampita vaovao maimaim-pona momba ny tontolo iainana. Ho antsika boka jiaby aty amin'ny faritra Diogosiaraiza sy ny manodidina, aza vela olany tamingina ny arenantsika ka ie malaky ny numéro 512 gratuit io amin'ny Orange ny Alliance Voire Gas AVG. Raha vao mahita fisamboarana na fivarotana na finanana gidro, ankomba na varika, le myrien indrindrandrindra ireto karazany reto sifaka hey ary ny fitsidika ka lotsika jiaby hiaraka hiaro ny arenantsika. Tsy ela dia afaka kahinao gratuit koa amin'ny Airtel ny numéro 512 io. Zao anao atsika jiaby hiaraka hitantana ny arenantsika miaraka amin'ny Alliance Voire Gas AVG. Alliance Voire Gas AVG. Raha toka misy 20 ireo karazana gidro sy varika misy eto Madagasikara dia nisokajina ho biby lany tamingana ny 500 amin'izany, izany hoe 590 be zao araka nambarany. Nahoana tokoa moa no andaniana vola be sy anaovana asa manokana ny fiarovana ny varika ka na ny olombelona aza na indray toa mahatsiaro tena ho latsa-danja eo anatrehan'ny fikarakarana azy ireo. Reo biby reo zanatany malagasy atria verika any 10 taona tapitrisy 50 millions d'années no tonga teto. Tao anatin'izay fotoana zay reo varika reo dia nanao asa lehibe toy ny fanaparitahana ireo voankazo zay le hoe agent disperseur de graines sy nampiona amin'ny vonina sy vonovavy agent pollinateur. Zany ny asa lehibe nataony amin'izao fotoana zao. Ohatrinona moa vola lantsika amin'ny fanaovana fambolekazo fanarenana ala manao reforestation vola ny tapitrisany maromaro. Faharoa mizaha tany tompoko raha tonga eto Madagasikara tsy hijery omby fa varika ny mpizaha tany hijery an'ireo biby reo eto amin'ny Madagasikara amin'le toerana voajanahary misy azy zay natongavana. Efa nisitraka izany tombony avy amin'ny fiarovana ny atiala sy ny biby toy ny varika izany ny any Andrafiamena izay malaza amin'ny akombajoby. Tsy mandany fotoana mandeha lavitra intsony ny renim-pianakaviana eto Anjahakely rehefa matsaka. Efa tonga eto an-tampon-tanàna ny popon-drano madio fisotro. Ya somary any an-tegna rano any mangala rano tsy manjary mangadingady bopo zay miaigna amin'ny rano maloto po. Ndraiky tegna miaigna amin'ny rano maloto. Varana ny reto zany miova be. Andalam-panamboarana ihany koa ny lalana mampitohy an'Andrafiamena sy Anivorano. Efa androy amizao zegny fanamo miasa le lalana dia tsy nisy bajaji zegny tsofo taty aminay. Fa taty afara zegny bajaji jusqu'à amin'ny tanànany ao manonga jusqu'à amin'ny restaurant tegna ravoravo be efa tsy mijaly zegny. Zay teo zegny matoe vavy efa tsy afaka mandeha hitsena Anivorano satria izy ndraiky mba misy zavatra ilaina Anivorano. Efa kajo amin'ny devis lavitra mandeha misy 25 km. Dia efa milamina le lalana dia isaka talata mandeha mitsena Anivorano. Tsy voatery andeha tongotra any Anivorano 17 km miala ny tanàna n'Intsony ny zanaka Anjahakely rehefa mamonjy lakilasy fa efa manana ny sekoly ho azy ireo ao an-tanàna. Mitombo ny famoronana asa manatsara ny fidiram-bolan'ny mponina manodidina. Nahazo fotodrafitrasa anampiana ny fidiram-bolana ihany koa ny fokotany any Andavakoera any Ambohitra Tsingy Montagne des Français. Nony amin'ny faritra misy ve eto zegny mbola tsaratsara amin'ny Montagne des Français ty maro be zegny le projet médiato zegny anisan'izay zao fa miasa amin'ny projet. Projet tsy betsaka fa misy projet miasa fo zegny aty misy le mpagnampy boka akany igny tongotongo aty zegny. Ty zegny tragno fisarihana batrika. Asa mitohy ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Fanamby ny fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny tompon'andraiky mpanjakana isan'ambaratongany sy ny mpitantana ny faritra rovana. Toy izany koa ny fampandraisana andraikitra ny mponina iny fotony ary indrindra ny fanohizana ny fiaraha-miombonantoka amin'ireo sehatra iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana. Ary tsika dia nanao fifanekena fifanarahana tamin'ny
reo vondrony raisam-pirenena raha tsy ilazavatsy ny UCN reo convention be deaibe tany Rio tany Sydney nanao Madagasikara inona moa dikan'izany fanjakana amin'ny manao fifanarahana fa tsy olona nanao engagement ny mpitondra ary zay any tokony tazomina satria olona dehibe na miova ary ny fitondrana ny engagement ny raisy ny mpitondra tamin'ny nanao soni izany zavatra any tokony mbola hita ankehitriny. Maro no karazana fifanarahana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ny avy amin'ny Madagasikara. Ny fanajan'ny fanjakana malagasy ny teny nomeny no antoka voalohany ampisin'ny fiarovana maharitra ny arena voajanahary mba hahatonga azy ireo loharano karena mampandroso sady lovain-jafy.